Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika raha ny amin'ity herinandro ity dia somary misesisesy aloha zany amin'ny ankapobeny ny fandalovana rindraona atao atsimon'ny nosy na ilay front moa zany ary vokatray dia somary mbola maina hatrany ny andro zany fa ny andron'ny alarobia no tsapana kely fidinana ny maripana ambony indrindra satria tombanana isy aloha zany tsiokana avaratra azy amin'ny ilany atsinanany nosy iny ary miverina maina indray izay ny alakamisy ny azoma ary ny sabotsy ny alahady kosa indray dia tombanana matanjatanjaka kely indray izay tsiokana avaratra azy izay ny maripana ihany koa zany mazava azy dia mifanaraka amin'izay ny alarobia misy fidinana kely sy ny any amin'ny farany herinandro izay ho an'ny ilany atsinana sy ny avoatany raha ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia tombanana hiakatra ny maripana ambony indrindra raha ny any amin'ny tany melaka sy ny any amin'ny tany boeny ary koa ny any betsiboka atao anatin'ny herinandro ity zany mety tafiakatra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina ao anatin'izay ny 3 andro no hojerevantsika ho an'ny rapiso maraina aloha zany mitoetra hatrany ny zavona ho an'ny avoatany iray manontolo misy ihany koa ny orana malefaka any amin'ny distrikany Antalasy ny maro antsetra any ny ambiny kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro ny apistolakandro dia saika maina tanteraka ny andro manerana ny nosy na dia misy ihany ny raona mitsitokotoko ho an'ny ilany andrefany faritry bongolava ny any amin'ny faritry melaka ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy kosa indray ny takariva dia mety misy aloha ny tandrivondraona mahalana indrindra ny any amin'ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Sava raha ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay 5 degré celsius ny ambany indrindra hita any amin'ny faritry Vakinankaratra zany hoe aty amin'ny avoatany zany no misy an'izay ny ambony indrindra kosa dia mitoetra any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy 30 degré celsius ny ambiny tsy misy fiovana firy amin'ny ankapobeny. Ho an'ny andron'ny alarobia dia mitoetra ny avaratra azy zany ho ny ilany atsinanana misy ny orana malefaka any amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovonany ary koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mazan'izay ihany koa ny morotsiraky ny faritry ny nosy zany ho an'ny tapany avaratra atsinana zany ny morotsiraky Sava sy Analanjorofy ihany koa dia misy izay orana malefaka izay zany ny tapakandro maraina ny ambiny kosa maina tanteraka ny andro ireo toerana manorana moa zany misava ihany ny tolakandro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay dia misy fiakarana kely aloha ny ambany indrindra ho an'ny avoatany fa ny ambony indrindra ny midina 20 ary 20 degré celsius ho an'ny avoatany ny morotsiraka atsinana ny nosy kosa indray manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny mafana indrindra hita any amin'ny ilany andrefany nosy hatrany zany misy hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina raha ny androny alakamisy dia tombanana miverina indray ny zavona vao maraina ho an'ny tany menabe sy ny tany atsimo andrefana mihitatra hatrany amin'ny tany faritry Vakinankaratra Morimania Hotomatsiaritra Iorombe izay zavona izay ny ambiny kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro ny orana malefaka aloha mitoetra hatrany any amin'ny faritry Sava sy any amin'ny distrikany maro antsetra zany ny maripana voavinavina ho an'izay androny alakamisy izay dia midina 4 degré celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany hita any amin'ny faritry Vakinankaratra miakatra 13 degré kosa ny maripana ambony indrindra hita any amin'ny faritry ny betsiboka sy ny any amin'ny faritry boeny izay ny meteontsika mandritra ny 3 andro manaraka anao hatrany ianaraka.